Yeah, novonjeny isika novonjeny isika mba hanompo tadidio lese fa tsy manompo isika fa tsy manompo isika mba hovonjena tsisy lese novonjeny isika tamin'ny fanompona ny ota efa resy nosimbaina ila tena ny ota tsy manakery amintsika intsony zany atao hoe ota metezana ho hanompo azy fa tsy hanompo ny ota fa fahafatesanano tamby ny ota ho anao zay manolo tena hanompota isan'andro izao fa fiainana mandraky zay no tampakatoavana ny tompo efa manombokeny anio zao ko meteza ary anao ny fatiny amin'ny ota fa velona ho an'i Kristy de ho zanak'Andriamanitra fa tsy mpanota de ireo izay tarihany fanahiny fonakay fanamezako azy tsy misy handrombakazy eo an-tanany fiainako natolotro azy ohatra rahiko tsiza fa Kristy manaiky ny tarihany fanahy manameloka ny otana tinofo ny teniny anieka mahavelona lavitra noho ny mofo Christian lifestyle yo tsy karaha zao tontolo izao ny fomba fiaignane Jesosy Kristy araiky no arahinay Christian lifestyle yo tsy karaha zao tontolo izao ny fomba fiaignane Jesosy Kristy araiky no arahinay izy no mpampianatra isika kosa mpianatra ny fiainany tetihany natao fianarana manaraka ny ataony taratrano fomba fiainany ho tonga Godson zay tarihany fanahiny yeah fomba fiainany Kristiany nanombo ilay nofony tamin'ny azo fijaliagna mba amin'ny filany mba amin'ny fagniriany tsisy ntsony novelona fa Kristy no miaigna tsisy ntsony fa Andriamanitra no tompony fiainany ny fanahy no mibaiko ny ao am-pony fa tsy manao izay takiany nofony izy zay lese fomba fiainany Kristiany izy zay lese mety efa manana ny fanahy anao ka meteza ho fenohiny ilay fanahy anao fonakay fanamezako azy tsy misy handrombakazy eo an-tanany fiainako natolotro azy ohatra rahiko tsiza fa Kristy manaiky ny tarihany fanahy manameloka ny otana tinofo ny teniny anieka mahavelona lavitra noho ny mofo Christian lifestyle yo tsy karaha zao tontolo izao ny fomba fiaignane Jesosy Kristy araiky no arahinay Christian lifestyle yo tsy karaha zao tontolo izao ny fomba fiaignane Jesosy Kristy araiky no arahinay zanak'Andriamanitra zay tena Kristiana ataove zay zanak'Andriamanitra zay tena Kristiana ataove Vanzino ny mpamonjy anao brother Vanzino ny mpamonjy anao sister Focus on Jesus on the cross Oh yeah Focus on Jesus on the cross Christian lifestyle